Ivadika pejim-baovao afatanteraka indray kosa isika. Teny Mandriambero omaly no namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fahatelopolo tamin'ireo mpianatra nahavita ny fianarany teo anivon'ny sekoly Emap. Niavaka moa ity andiany izay namitondrena ny anarana hoe Mihary Soa ity satria naranty nandritra ny fotoana ireo sangan'asan'ny mpianatra. Fito amby roapolo menada ireo mpianatra nahavita fiofanana nandritra ny roa taona tao amin'ny sekoly ambony Emap na ny école des métiers et arts plastiques ka nitolorana ny diplôma ADTS omaly teny amin'ny Teny Mandriambero. Mihary Soa no anarana ny saloran'ireo teknisiana andiany fahatelopolo ireto. Nandritra ny lanonana nalorana ny diplôma azy ireo dia netsy tsara tamin'ny lalam-piofanana telo samihafa izy ireo dia ny architecture, ny décoration ary ny bâtiment et travaux publics. Hitatsika fa nivoaka ny andiany fahatelopolo mitondra ny anarana Mihary Soa. Izy ireo moa zany dia miisa fito amby roapolo mianadahy. Isaoran'Andriamanitra satria tanteraka soamantsara ny fivoahan'izy ireo. Izy ireo koa dia misy ny amin'ny taranja bâtiment et travaux publics, dia misy koa ny amin'ny taranja architecture, dia misy koa ny taranja décoration. Zany hoe ny mari-pahaizana azon'ny zareo androany moa zany dia ny diplôme de technicien supérieur na bac plus 2 fa avy eo moa izy zany dia misy ireo ankizy manohy avetrana atao aminay atao hoe Emap zany izy midingana faharoa ary misy koa ireo makany ivelany zay tsy hainoy eto toerana. Zany hoe mbola miampy telo taona ambony zany hoe fitambarana zany manome 10 taona mba azahoana le mari-pahaizana ho ingénieur na décorateur na architecte vao mahazo an'io anarana amin'io diplôme io zany 10 taona ny fitambarany. Taorian'ny fanolorana ny mari-pahaizana moa dia nitsidika ireo zava-pitan'ny mpianatra ireo vahiny saina sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Namafisy ny mpanabe tamin'izany fa dia afaka hiatrika azy avy hatrany izy fito amby roapolo menada ireo saingy izy vitsy amin'izy ireo no nanapa-kevitra ny mbola noho ny fianarana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa noho ireto sehatra ireto tsy mitsaha mivoatra eto amintsika.